dia amin'le foany le afaka Lefa vita. Ele zakely zany efa navoaka ny hiditra sy tany. Dia aveo le zakely mbola nafiry nianakatra rehetra ty ambony taty indray le zaza. Dia zay dia misy hoe fa azy fa maimay daholo dia mamapitra amin'le araso zany. Dia le zakely indray hoe niakatra vera ty daholo le zaza. Faza fitako zanakiana. Efa le bebe izy tsy keo 13 ans izy na 12 ans 14 eo. Dia vera niakatra amin'izay zany izy teo. Ny zava-doza mantsy teto amintsika ny famaizana ny alahady dia any zany ny tianao resahana hoe so dia mifandraika ao anatin'izay re olona maraina teo zao mbola nisy indray le fiara be ampamonjy vona mitondran'le rano nandeha any amin'ny faritra inona le atao Ambotrimanjaka la mainy tobony FLM zay zany ny vavao zay le teneny koa hoe nandeha teo izy efa hatry ny maleriva no nahita anazy teto ny ala teto ampiasana nandeha tany anankiroa dia maraina teo ndray mbola nirodorodo nakany any zareo ao any tobony FLM zany ny omaly iny feo iny aloha ny tena karoako raha ohatra ka misy manana ny feo iny anaovantsika fanadadiana inona marina moa zavatra nisy tao anatin'ilay izy satria lasa zava-doza teto amin'ny tanàna na ninona tao anatin'ilay izy nisy hoe famaizana tetsy Masay satria eo mifaritra Masay io aty amin'ny faritra inona moa zany akoron-drano inona moa zany andrefana akoron-drano andrefana satria ny atsinanana le ary akaiky ny pitan'ny savoniry tropikala taty akoron-drano andrefana iny avy eo ihany koa tsy tapitapitra mbola tsy maty ny afo dia mahay ihany koa teo andotam-pianaka zany rehetrarehetra zany dia midika ary tsy tapitapiko zay dia nisy olona tonga misoratena tavoatango ny amin'ny mitondra fanampiana dia misy miantsoantso avy ireny nakangay izy nisy nanenjika teto hoe fanakaizy izy fa malasa saina maneritreritra Andrianarivo afatra le hoe rehefa niala teto anie ireo olon'ireo hoe nga Ravatomanga maminy aina rehefa niala teto izy dia niaraka tamin'le hoe tsay io zany le tena mahagaga zay ny teneniko teto hoe izy efa niteny nasoronareo izy dia izy fa inona moa ny tokony nasoronareo anaky za rehefa tsy haiko maninona nasoronareo indray dia rehefa niala teto dia niondrana nivezivezy teo anosy anankiroa teo Alareneo sy teo Maorisy niodina impito teo fa tsy tafapetraka mihitsy tao anosy Lareneo dia farany nieritreritra ngamba hoe lany ny kerosiona dia aloha tena mila vonjy dia niantsoantso tamin'ny anona tamin'ny satria tsy hitan'le radara zany le faingana tao anelanelan'izay zay no natonga an'izy hoe zava-doza rehefa tonga nijanona tao Maorisy any dia nandeha fa makafakana maro isan-karazany fanadihadiana le amin'le FCC nanao fanadihadiana zareo ao atoerana fantatra tao anatin'izany fatao izy rehefa niala teto indray le lazainareo mambahoaka dia naninona ny tsy niaraka hoe nalainy inga Itsay sy Ravatomanga maminy aina fa naninona ny tsay rery niala teto izany hoe tao anatin'le zany dia misy zavatra tsy mazava raha olona tena nanao marina sy famarinana teto amin'le hoe tsy miala eto Madagasikara dia manina raha mijano be dia be ianareo mijanonao amin'ny faritry mena be ao Morondava ao sa ho tanseketo daholo ny anaranareo reo dia efa miteny zay aika ry zareo kay tsy niala teto fa ao ry zareo ary io adiniko foana fa vo nisy le fahenina amby roapolo ny volana septambra lasa teo dia efa tany daholo kay ry zareo ao anatin'izay sehatra izay isika zany rehefa mijery io le lazaintsika foana hoe lalam-panorena sy maro isan-karazana io dia jereo tsara re olona ao anatin'izay ny zavatra misy inona le zavatra misy resahako ny zavatra misy resahako dia tsotra rehefa niala tao anatin'ilay fakanan'ilay hoe niala teto tamin'ny helikoptera volam-bahoaka io Andriamato filohan'ny fiadidinan'ny fanavozana ny Repoblikan'ny Madagasikara relile nanaovana angidim-be nanaovana fampelezan-kevitra eny volam-bahoaka aloha iverina ny vahoaka zay tokony iverina ny vahoaka ao anatin'izay sehatra izay fa rehefa tsy miverina ao an'ny vahoaka reny dia misy zavatra fa tokony raisitsika manoloana ny tranga rehetra rehefa mipetraka zany ny zavatra rehetra eto amintsika araka ny zava-misy dia atsotra ny hoe inona ny zavatra misy tao anatin'ilay izy rehefa niala teto dia nandeha tamin'ny angidim-by dia nijanona tao Sainte Marie dia avy eo ny fiaramanidiny le angidim-by nitondra an'ilay izy dia natao tao anaty kesika tsy fata entana ve
fa itsika nahita zany fa olona ny tao anatiny dia naondrana tao anatin'ilay fiaramanidin'ny kaza an'ny frantsay mazava ny Andrianarivo afatra zany lay olona fa tena mazava zany nalain'ny zareo praitanindrazana azy izy zay zany le fandehan'le raharaha nalain'le praitanindrazana anazy izy ary rehefa nalain'ny praitanindrazana azy izy tao anatin'ny sehatra izay tao anatin'ny teny amin'ny Sainte Marie dia mazava tamin'ny fakana azy ao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany reny fa tsy izy nitsoka tsy nenjehana teto alao azava ny resaka lainga le filazany le raha matoa anankiray hoe tsika zao miandry amin'ny manga fa ino maninona amin'ny manga mbola tsy azo ana satria mbola tsy latsaka ny orana dia aizy raha kotomanga fa izy mahay azy io tsy mitovy mihitsy ny Andrianarivo afatra ny raharaha tamin'ny 7 za teo za nisan'ny naratra teo za nisan'ny niditra hôpitaly tamin'ireny satria vaky be mihitsy ny teo amin'ny lohako sy teo amin'ny androko niaraka tamin'ny namana mpanao gazety iza monana Fanrakotondrazaka sy Joseline reo no nitondrana atao amin'ny hôpitalin-jaza satria tena tonga de fanady raha ny zavatra misy aza mampitovy lakana manjahatra re olona nisy pobasy teto nisy fanenjehana teto fa ny zavatra nisy izay niakatra teny Ambotsirohatra na eno venareo nisy pobasy ve teo na eno venareo ny hoe nitrongisin'ny tankiny teo amin'ny varavarana na hita venareo vahoaka teny Ambotsirohatra aza mampitovy lakana manjahatra zay ny anaty averiko foana ny zavatra nisy teto zao nareo fa izy ianao no samy teny hoe aloha zany tsy misy tsony fanenjehanareo fa iza moa zany nanao tosakevitra teto ka nenjehanareo zao ianareo nkakerin'ny ambokely tianareo ary tadio mazava tsara Andrianarivo afatra fa rehefa niala teto ny amiraly dia iza nanaraka anazy teto iza niaraka tamin'le prime ministre zay tantely Andrianarivo teto ary iza ihany koa amin'izao fotoana izao no niaraka tamin'ny Rajoelina amin'ny nampirotana anazy zany hoe izay nidirana io vehivavy io zany nirotana daholy mazava ne zany lizy zay nidirana io teto izy niaraka tamin'ny Ratsiraka dia niaraka nondrana tany dia niaraka zay tsy hiditra zay fiainanareo fa taninareo niaraka tan'le prime ministre dia hoe exilé fanenjehana ara-politika satria nirotana le fitondrana zao ndray ianao rehefa teny dia nidiranao ndray dia aiza ndray raha izay ianao mandiny tena sa tsonam-piandra ve dia esorina aloha izay mamparotana fahefanao anaty fohatra ny tena tsy tatera zay nidirana zany zao ary ny zavatra nisy tao anatin'ilay izy tokony zany makalesona daholo ny tsiraray zay anareo mpanao politika mbola manana fahavononana irotsaka ao anatin'ny fifaninanana ho filoha amin'ny hitondra nyty Madagasikara ity dia tadio mazava tsara fa tsy izy rery fa sola ka anana n'ilay zom-pirenena tsy ho fanaraka le atsika gne malagasy za zao dia rehefa nanisa teny an'ilay vato le tamin'le fitsipaham-pitokisana an'ilay filoha dia niteny mihitsy le niteny an'le hoe le manangana dia oui dia zany teny mihitsy aza atao an'izany nanga honorable fa aloha mba tenenina hoe eny dia atao anatin'io zavatra sehatra maro isan-karazana io lay fitsoahana teto izany hoe na Ravatomanga Mamy Aina na tsy Kristian na Rajoelina Andrinirina na reo telo miralahy tomponantoka amin'ny fampahantrana ny vahoaka malagasy tomponantoka ianareo fa maninona ny hoe ty ihany nenjehana zany hoe miantso zany tsika moa mbola tsy mitsangana ny fitsarana fa rehefa mitsangana ny ministre ny fitsarana enjeo araky ny tokony lalàna zay misy eto Madagasikara izany olony zany ny zava-do zany re olona dia tsotra maninona ny teto Madagasikara no tsy fantatry ny vahoaka malagasy hoe nisy amina 1000 miliara dia ro raha vadika zany amin'ny vola malagasy ohatrany tsy voisan'le masinina calcule akontsony le izy onina saina fa tena be dia be la taremarika tao anatin'le izy fa maninona ny tao anosy Maorisy na vita n'ireny fanadiadiny ireny ary nyvoaka amin'ny marina sy ny firazonana an'le olona
fa maninona tsika eto Madagasikara satria mazava zany fa raha teto Madagasikara io nandeha ndreny ohatra hoe mazava be any tontolo vola mety iranga misy 30 milliards tapina neny domy tonga de vita zany hoe aizy de izay ny tsy ahitana an'le raharaha mihitsy eto Madagasikara satria sarona an'le tontolo vola ny fitsarana sasatsasany eto amintsika zay manao ny asa ny tena manao fa hatramin'izay teto amintsika de zay mihitsy ny tena zava-doza teto amintsika izay mpanambola teto misy aneo misy mpitsara anankiroa voatonontonona foana nefa mivoaka amin'ny foana ny sariny hoe ireo ny tena tompo miliara ary ireo rehefa misy raha makasika an'ity olony ity de ireo mandray andraikitra ao anatin'ilay sehatra izany rehetrarehetra zany mila hazavaina amintsika hoe inona ny zavatra misy manoloana ny tranga amin'izao tokony misy ary zay mihitsy mola izy tsy maintsy misy izay fanenjehana an'ireo olon'ireo zay na inona ny natao ihany ny miveriny fa izy ianao samy teny ny amin'ny hoe aloha tsy tapenam-bava itsony fa izy ianao no miteny hoe aloha iveriny eto lay filotika anganisana nensika anazy teto nitsoka tsenjehana izy fa izany ianao no miteny an'le hoe alao ny fanapahan-kevitra iarahana fa tsy ny filorery fa tamin'ny andronareo nga nisy an'izany firy moa zany reo olona le navoaka reniny zao de efa pirofo le efa any an'le fitsoahana le any an'izay nisy arazy tany de hoe reto olony reto de afahana fa naninona nareo io zao no nanentsika an'le olona ny fanoarana zay nataonareo zao atao anatin'ireny de hoe raha tsiraka rehefa niala teto de za tsy hiala raha valomanina rehefa niala teto de izy tsapao aloha ny heriny de ny herinareo de ho fantatrareo le aty fa itya tena nanambany atsika vahoaka 30 tapitrisa inona ny teneniny aloha ivovo izy zany ve re olona de zao le olona le manga mbola tsy masaka mivovo zao ny alina miverina ny aminy le izy le tena hoe tabataba sy le miaro an'le olona izay efa fantatritsika ny zavatra misy zany ve ny zavatra mbola ianany eto Madagasikara mba tsy hiverena an'ireny zavatra ireny tsony ho an'ny olona mpanao politika zay manana fikasana ny rotsaka hitondrany ty Madagasikara ity de mazava aleo mazava ny taratasy rehetra ary ny fitsarana avombala lampandrenana tsy te hanonona ny anaran'ny ministra le namme an'le taratasy nanova le lampandrenana eto ambamimasoko eto le hoe izy mihitsy ny tompony antoka tamin'iny hoe zopirenena frantsay fa manana zopirenena malagasy izy de izy mihitsy ny nanazava tam'izay hoe le ministra iny le nidina le izy le niasa izy onona saina fa izy amin'ny alina be izy midiny eny tamoro tadiditsika tsara iny izy mihitsy no nyteny le zao io le nasiny an'le sasy teny maro isan-karaza zay le tsy takatry ny vahoaka fa atao anatin'ilay izy any zany rangory fototry ny afo fa raha ohatra io napetraka tany an'le tsy mahazo milatsaka intsony de mazava tsy nisy an'izao ane teto tsy fantatritsika ane zany randriany nirina Mikael zany tsisy mahafantatra an'izany ane fa noho le zavatra misy tam'izany tany zany le rangory fototry ny afo rehefa miteny isika tsika ve zao lasa mampime zao le izy nahafantatra ve onona saina Andrianarivo afatra hoe fitarian'ny Lili sy baba ary Clémence Bidon zay mezanareo teny kianja rehetrarehetra reny nampiongana am'izao fitondrana izao mba fantatrareo ve zany ohatra mampimela izy nefa ny tena mitombona tsara mihitsy hoe any am'izay le any ny fiafaran'le zavatra mba azosika saina maneritreritra ve tam'izany fotoana zany olon-dehibe fa lojafy lazainy namanareo fa hoe tsy hita zay anentsihana anazy de za tena ndraindray rehefa manao lefa makafakana sady marary fo any toramme tonga de lazaina hoe adaly io eritrereto tsika telona zany de tonga de ozy onona saina sy Andrianarivo afatra hoe adala ranga mandeo ranga teneny hoe adala ranga marojona fa tsy hita zay anaovana anazy de ohatra mampimela izy olona namanao zao de tenenanao fotsiny tsotro zao hoe adaly io zany ve re olona fotom-pisainana de avy eo anao rehefa maka an'ilay izy mieritreritra ianao atao anatin'ilay fitantanana ny raharaha hoe rehefa nitsoka teto nitsoka tsy nenjehana teto ingarajoelona andrinirina le teo aloha de nieritreritra izy hoe amena ny inga bomba i kapsily ny sorona moa ny anarany le tetsy ambany inony ny anarany iny akady lalana nieritreritra izy nitondra ny tany sy ny firenena fa tsy zay ny zava-misy fanomeny an-tsay
hoe ty le ty ny tantara de ty ro entina nefa an'ireo de niara-nitsoaka ny zavatra misy zany tao anatin'ilay izy matoa misy olona anankiroa eto telo no mitsoaka eto le anankiray zao hatramin'izao za tsy hanohatra anazy oatra le nytenenina eo vovo fa maninona izy hatramin'izao le lazaintsika satria zany zao ny filohan'ny sadek efa frantsay de miditra mivantana izy ao anatin'lay izy satria filoha efa frantsay izy zao fa miazakazaka any amin'ny fifidianana filohampirenena frantsay any zao ny anazy ny adevitra manaraka miditra le olona ao anatiny tsika raha manana le sotoavina hoe mibiby tsy manandoa tsy mandeha aizary zany le filoha le sadeky le tonga ateto de napetraka mangingina teo za de mimbokevitra tamin'ny fanapahana zay niraisin'ny filohan'ny fiadidina ny fanavozana ny amin'ny hoe aloha tsisy ipika izay resaka izay sy ny fionana tsy haiko ny nasaina natany fa nisy fionana ihany koa tamin'ny sadeky ny mpanao gazety fa tsy haiko hoe tany vionareo sa tsy tany fa ny zavatra zay tao de aloha ihany koa tsy ipika raha ny zavatra nresahana onona manampanao gazety rehetra satria nananitsokevitra iny amantsy amin'le hoe hitondrana n'lay izy ny zavatra hita zany ao amin'ny ankehitra iny ny manamarina amin'izao fotoana izao eo amin'ny sehatra rehetra ny ara-politika eto amintsika de mazava io le ohatra le taxi borosy any aminay io onasaina sy Andrianarivo afatra le makany Ambatomanoana taxi borosy n'Ambatomanoana io zao misy de io mandeha tsy misy akoatran'izay de aza manangana rehefa miteny le fahalalana manao hevitra ny olona ne nanao hevitra teto ny 5 volana septambra inona nahazo anazy mba azo le olona le niteny le maly le katsetsaka ty aza hoezany katsetsaka ary maivava nipetraka mieritreritra zany hoe nisy olona tao ny ala ny ravim-bodiny nisy olona tao tapaka ny tongony nisy olona tao voatifitra teo anolohany maty nisy olona teo naratra be deabe nisy olona teo sepitra hatramin'ny zazakely zay latsaka ny ainy mba azo ny olona saina maneritretra le am'izao ve le olo milaza hoe aloha zay aneo hevitra ny zavatra nisy nareo inge naneo hevitra teo tamin'ny sabotsy tsy nisy lakrimozena teo tsy nisy fisamborana teo mahazava ne zany zao fitantanany hoe reto olonreto dia misokatra fa tsy andray anareo fa aleo nareo mba haneo hevitra ihany koa de mazava eo ary ne aseho eo zay hevitra reo rehefa vita fa nokevitra nareo ndrava mangino nareo zany ny tena demokrasia de mba hala evitahaka rehefa tonga eo nareo reny za zao tsy nanam-po mihitsy ny iny olona iny zay tena pahay lalàna zay tena mazistra ao anatin'izay